Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny afatrantsika amin'ity androany ity inshallah dia miantefa manokana mandeha any amin'ireo vehivavy. Ny teny manampahaizana anankiray. Ry vehivavy, rehefa hanambady ianao izy dia manambadia ny lehilahy teo vady fa aza manambady ny lehilahy mila vady. Mety ho gaga tsika hametraka fanontaniana manao hoe inona moa no mahasamihafa ny lehilahy teo vady sy ny lehilahy mila vady? Araky ny fanazavana io manampahaizana io ihany fa ny lehilahy teo vady dia efa namaky ireo lalàna mame ny fanambadiana ary efa nianatra ny zo amanadidy sy ny andraikiny amin'izany fanambadiana izany, ary mahafantatra ny toeram-boninahitra misy ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano no sady ihany koa mahafantatra ny didiny Allah manoloana n'izany fanambadiana izany, hany ka efa vonina izy ary nametraka ny tena no ho vady modely eo amin'ny fiainana. Fa ny lehilahy mila vady kosa dia mety tsy ampy ny fiainana ary mila fotsiny izy manambady mba ahafahany mameno ny fiainany eto ambony tany. Hany ka rehefa nahazo an'izany vehivavy zany izy lasa raisiny toy mipanampy ary tsy azo amamboninahitra na ny hasiny izany vehivavy zany ka lasa toy mipanampy na ihany koa olon-tsotra ao anatin'izany trano zany. Tsy ahazo ny zony, tsy afaka aneo hevitra ary ihany koa omena teny marary ao anatin'ny trano. Fa ny mampiavaka azy kosa dia ny ilay teo vady efa nahafantatra ny adidy sy ny andraikiny fa ilay mila vady mila anao fotsiny izy mba hikarakara azy, mba hanao zay tiany amin'ny fiainany eto ambony tany. Noho izany mahaiza misafidy ianao rehefa hitsofoka na ihany koa rehefa hiditra ao anatin'izany tokantrano zany. Amin'ny fomba ahoana no ahaizanao hoe ty lehilahy ty teo vady sy ty lehilahy ty mila vady? Dia amin'ny alalan'ny fifanakalozan-kevitra eo aminareo roa ary amin'ny alalan'ny fametranao fanontaniana betsaka ary ampiasao ny hakingan-tsainanao fa amin'ny alalan'ny valiteniny no afantaranao ty lehilahy ty teo vady ary ty lehilahy ty mila vady. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola betsaka ny zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.